Izy ity zany amin'ny teny frantsay atao hoe atelier de capitalisation du projet PAPAM. Projet PAPAM moa izay nanomboka tamin'ny taona 2016 ary efa taona izy teo am-piandohana dia ny amperintaona tamin'ity 2021 ity dia efa hifarana izy zao dia nangonina zany ireo traikefa rehetra azo tamin'ny faritra zay niasany nisy teto Vakinankaratra, nisy tany Atsimo Atsinanana, nisy tany Lakaloatra mba araky ny henonareo teo nresahan'ny ministère fambolena sy ny fiompiana ary ny mpamatsy vola ny tale ny AFD hoe anomanana ny fazy manaraka fa nahafapo ny vokatra tao amin'ny PAPAM dia asa no PAPAM 2 no anarany na anarana hafa indray fa akana lesona fa ny bazin'le izy dia hoe manaparitaka ny agroekôlôzia no anana ny fambolena indrindra ny fambolena ho an'ny tantsaha madinika ny agriculture familiale araky ny hitanareo teo betsaka ny zavatra vita, betsaka ny feikevitra azo na teo amin'ny tantsaha na tany amin'ny sekoly satria nampianarana tany amin'ny sekoly teo izy tia na teo amin'ny atao hoe plaidoyer na ny fanomanana ny hevitra mba hitovy hevitra daholo reo mpampiandraikitra ny politika mpanjakana. GSDM moa zany no ny fomba fiteny amin'ny teny frantsay hoe dia ny accompagnement satria nisy opérateur maromaro izy teo dia ny tena andraikitra GSDM teo formation capitalisation zany hoe inona ny traikefa azo dia ny andraikitra koa ny plaidoyer isan-karazany araky hitanareo eran'ny Madagasikara dia miparitaka mihitsy ireo projet na zany ny projet ataon'ny agence française de développement na ny projet financé ny GIZ na ny famatsim-bola hafa eran'ny Madagasikara dia zany moa dia vokatry ny accompagnement GSDM eran'ny Madagasikara faritra maro eto Madagasikara. Zay zany tena teo soratana le izy tamin'ny heritaona izy io tsy voazao fa tamin'ny heritaona zany dia efa nisy atelier teto nanangonana ny heritaona tsara ohatran'izao 2020 volana mars décembre plutôt atelier recherche et développement zany hoe teo daholo na ny mpiandraikitra ny fampandrosoana ambanivohitra indrindra mpikaroko dia efa nisoratana zay document zay nisy publication miaro natao amin'ny journal de l'agroécologie GSDM numéro spécial zay nizaraina taminareo teo ary apetraka amin'ny site ny GSDM mba ho hita na raisam-pirenena satria ny problème dia tsy mbola mitovy hevitra daholo reo mpanao ny politika misy l'exposé nataony Taina Rasson teo hoe misy sectorialisation des politiques zany hoe isaky ministère zany dia samy manana ny heviny fa toy nefa tokony ho hevitra mitambatra no ananana zay zany ny bazin'le faharetana eto zao tena miparitaka mihitsy io zany dia fikambanan'ny asany nataon'ny mpikaroka zay fitambaran'le antsoina hoe DPSPAD nahita karazam-bary mety tsara mihitsy dia ireo niaraka tamin'ny teknika pratique agroécologique zay nampiasaina dia raha ny moyenne raha manao traditionnel izy dia taona ray na taona ray sasany eo isaky ny hectara amin'izay miaratsy foana ny tany anina satria ny teknika tsy mahomby mihitsy dia mifindra izy mitady tany vaovao indray amin'ny toerana ohatra ny ao plateau zany ohatra hoe ino izy teo Vakinankaratra Moromanio Tomatsiatra ao plateau en général dia efa ambony be mihitsy ny ino izy teo ny densité ny olona tsisy tsony zany ifindrany zany ary ny tambary efa feno tsy afaka manitatra tsony dia ny any azo atao dia teknika zay maharitra amin'ny alalan'ny agroécologie ary raha jerenao zany résultat hatramin'izay dia
eo amin'ny mahatratra 4 tonnes zay ny tenen'ilay tatsaha teo hitanareo tsy vizonao na ino zany na 4 tonnes et demi par hectare no azo no manao le pratika izy ka raha ohatra hoe vakinakaratra fotsiny resahana fa mihoatra vakinakaratra le vary tanety hatrany Dego eto vakinakaratra fotsiny zany estimé no 50 000 hectares eo ny vary tanety 50-60 000 hectares eo raha izay fotsiny no ataonao hoe ampitomboana 4 tonnes hectare any amin'ny 200 000 tonnes de riz produit da amin'ny vary tanety fotsiny zay dia zany misy impact goavana be na de hoe ny apahany betsaka amin'izay izy hoan'ny olona dia efa zava-dehibe zay amin'ny sécurité alimentaire fa tsy zay ihany fa ny tany voataiza tany voataiza dia na mitombo be izy ny isan'ny olona dia tsy mivezivezy le olona fa afaka mihodina eo amin'io tany io sarotra miteny hoe ampy tsy zavatra ampy moa fa iveriko hoe ny zavatra azo tenenina angamba dia hoe be lehibe zany mirona amin'io ny AFD moa no tena nitarika an'io hatrany am-boalohany dia araky nitanareo tamin'ilay film no izy ny BMZ ny famanjim-bolo allemand dia tena tsy eto Madagasikara ihany fa any amin'ny faritra hafa ny Union européenne koa dia efa ao anatin'io raha teo ny Banque mondiale zany hoe samy manao daholo zany fa ny zay koa le exposé teo ny fomba fitondrana azy tsy mitovy na samy bailleur de fonds izy dia samy manana ny fomba hitondrany azy ohatran'izany zay manko zany le tsy fahampiana politika iraisany mitovy daholo